satria anao olona araka ny sitrapony sy mandeha araka ny fony dia ho sisy ny ten'Andriamanitra indray mpimaso dia ho vanitsika indray mpimaso zany vetivety ray segonda mety misy ary sasany a letra manao tonga dia angekengana be reny indray mpimaso koa ny anarany reny rapida be dia nefa ao anatin'ireny ny anovan'Andriamanitra. Alleluia. Raiso mofo a dia sainao anatin'ny masonao mikipy fa le tompon'ny fiainanao no manasanao androany. Talohany namadia anazy Jesosy dia nieritreritra izy hoe tsy maintsy hinana ny mofo sy isotro amin'ny kapoaka satria manomboka tsy zahantsony le tenako eo amin'ny azy fijaliana. Noho izany transfereko ao anatin'ny mofo daholo le tena za tsy mety maty. Dia hosotroko ny kapoaka ozy izy satria le raha sy tena fiainana avy amindray dia ao anaty kapoaka, fa le raha latsaka ao anaty fahamarinana ho atolotro no fahotan'ny olona dia soloko tena azy. Andao ny maraina maty teo amin'ny azy fijaliana ny solo-tenanao Jesosy, fa melohany nahafatesany nanao transfert de données izy ho an'ny informaticien mahafantatra an'izany tsara hoe nafindrany ao anatin'ny mofo daholo le tena fiainana iny dia ohatr'izay mihitsy le famindram-piainana anamarinany ianao mamaim-poana no ny raha latsaka sy ny tenany vakina ho fanasitranao anao. Sokafo ny fonao androany maraina, teneno izy misotra ny amin'ny fisoloanao any. Tiako marina amiko ny teninao androany, tenena amiko tehirezo aho ampahitao ny voninahitra aho aho mamindraha fo amiko. Mila anao aho Jesosy, mino amin'izao fotoana izao fa tsy zaho tsony velona fianao velona atao anatiko. Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadia anazy tena indray ny mofo izy. Rehefa indray sy mofo dia mivakiny dia izy hoe tia ny tenako izay vakina ao anareo, izao natao ho fahatsiarovana misora azy. Misaotra ny amin'ny tenanao Jesosy izay nivakina ho fanasitranana ny momba anay iray manontolo. Fa ankehitriny ny raha ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaka ao famelana ny fahotanay dia naseho amin'ny endriky ny kapoaka mba hanana ny fananay fitsarana satria sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahany. Androany ianao ny laza fitsaka izay mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka izay dia manambara ny nahafatesanao mandra-piavinao. Dia isotranao izay ny amin'izany, misotra ny amin'ny famonjena dada malala misora azy. Misora azy amin'ny fonao manontolo afofay amin'ny lanitra ny taninao dia manomesa fankasitrana sy voninahitra ho an'ny Andriamanitra ao. Dia ianao mandrakariva izy omeo fankasitrana izy oka amin'ny fonao izy sokatra anambary eto anatren'Andriamanitra fa lehibe Jehovah ka mendrika io dia rainay indrindra mandrakizay ny famindram-pony sy ny fitiavany ary ny fahasoavany mendrika ho azy ny fiderana mandrakizay. Amen. Ty hafa mafy ho an'Andriamanitra. Firy ny voatandro any e? Ty hafa mafy ho an'i Jesosy ary. Alleluia. Tonga amin'ny filazantsika tonga ihany koa amin'ny ana fa misy témoignage kely androany. Dia témoignage taraiky kely ry zareo izy mianaka dia i tonton aloha sitsika témoignage ihany alefa le témoignage androany pasteur fa mbola mba misy fotoana kely ao anatin'ny fanatitra azafady. Ta iny Jesosy daholo.